Ity eto Ambondromamy ity no bureau studio vaovaon'ny TVM sy ny RNM faharoa amby zato natsangana tato anatin'ny herintaona mahery monja. Tsy birao fotsiny anefa no eto fa ampy ary manaraka ny teknôlôjia ihany koa ny fitaovana rehetra izay miampy pilôna lehibe sy émetteur roa. Toy ny sampandraram-panjakana rehetra misy dia mila manana ny azy manokana ihany koa ny any serasera. Antony izao ezaka goavana amin'ny fanatsarana izao, hoy ny ministry ny serasera Ary Laurent Rahajasson. Izany no natao efa tsy isian'ny fifangaroan'ny andraikitra. Raha olona tsy tokony hanao serasera, dia hitsofoka ny amin'ny micro amin'ny RNM le bureau serasera diteniteny eo. Ka zany mahasorotiny anay hoe tsy misy teo ny bureau studio vaovao dia ndao ary asina dia 200 izy zao no misy raha Madagasikara eo anivon'ny district 500. Zany hoe manamaiza azy sendra serasera ankehitriny fa manana azy manokana. 5 sisa ny district tsy vita ary nona maromaro na va atanatin'ny 2 volana eo dia vita ny district 5 zay satria district 150 ambiny efa fantatritsika fa eny anivon'ny tanan-dehibe efa manana ny bureau-ny fandraika amin'izay. Mbola commune ambanivohitra Ambondromamy nefa nahazo tombotsoa toy ireo district tamin'ny nahazoany izao fototra izao. Ambom-piona ny mpifanerasera amin'ny lalam-pirenena lehibe roa mantsiny eto ka mba hialana amin'ny fielezan'ny tsao samihafa dia nomena azy ny zo ahafantatra ny vaovao marina. Zoan'ny eto Ambondromamy mangala vaovao tena marina sa vaovao ofisialy. Izay natonga ny nanapa-kevitra hoe andao anamboarana na dia commune raha tia Ambondromamy tia andao anamboarana bureau studio vaovao amin'izay fotoan'izay na izy ilaza boky na izy ilaza tsao dia efa manana an'io vahoaka eto Ambondromamy eto sy ny tokony andraikitra isa tokony eto fa izay vaovao ofisialy mandeha ao ihany izay vaovao marina. Fa ankoatr'izay anisan'ny nampiahiam-ponina teto Ambondromamy ny fahatapahan-jiro matetika. Iva ny olana satria nanome groupe électrogène Enipol KVA ny ministry ny serasera ka tsy ho tapaka intsony ny herinaratra eto Ambondromamy amin'ny 9 maraina hatramin'ny 12 alina. Farany mbola nampatsiahy ny ministra Ary Laurent Rahajasson fa tsy fitaovana natao anakorontanana saim-bahoaka ny haino amanjery mpanjakana.